araka ny efa noentina taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia niverina ny sokatra nanomboka andro any ny sidina iraisam-pirenena ao Anosy taorian'ny fikatonana nandritra ny herintaona noho nivalana aretina Covid-19. Vol charter nitondra mpizahatany avy ao Italia nataon'ny kompania mpitaterana Neo Air noho nisantatra ny fisokafany sisitany tao Anosy. Mpizahatany 770 avy ao Italia no nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Anosy fasaina ny maraina teo. Ity ny sidina voalohany nahazo alalana taorian'ny fikatoana ny seranam-piaramanidina Anosy ny volana martsa 2024 noho ny fiparitahan'ny valana aretina Covid-19. Vol direct zay tsy mandany fotoagnanay satria zay mialagny haly miditra eto maraindraigny baka eo zay tsy magnano quarantaine fa hoe zay jeudi ny jotso nagnano nipresentenay zegny le test PCR anay baka tany négatif aveo nandefa nagnefa 15 jours koa zay magnano test ndraiky koa jeudi négatif dia zay mety antragno jeudi ndraiky service aloha tsara sady mahafinaritra. Manamarika ny fiverenan'ny fisokafany sidina iraisam-pirenena eto Anosy ity vol charter voalohany no tanterahany kompania mpitaterana Neo Air ity. Izy fiantraikana mivantana amin'ny tontolon'ny fizahantany izao fahatongavan'ny mpizahantany eto amin'ny tanàna Anosy izay sokajiana ho toeram-pizahantany eto Madagasikara zao. Faly tokoa zany izay eto mpandraraha eto Anosy ary mino sy matoky tsara za fa mety afaliana aravoagna koa zany amizay manana activité ara-toekarena zany eto amin'ny Anosy satria io raha tourisme io zany agnisan'ny zavatra important be amin'ny tany Anosy tegna ny mahafinaritra zany ny favian'le voly mba ahafahantsika mba miredemary resaka activité touristique. Izy indray mandeha isan-kerinandro aorian'izay ny sidina ho ataon'ity kompania ity raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo. Zany anisany voalohany hoe tonga eto Anosy fa milahatra zao dia efa ho avy zay ny manaraka zany dia hoentin'ny kompania EOA avy any Mayotte dia manaraka ihany koa ny Aerostral avy any La Réunion dia tenena zany manomboka tolo foana amizay ny fazavavandreo avy izantany. Miatra vetrany ihany koa ny fipetraram-pahasalamana amin'ny alalan'ny fanaovana fitiliana TDR amin'ny valana aretina Covid-19 eo ampahatongavana ny seranam-piaramanidina ho an'ireo mpandeha rehetra tonga eto.